Mbola miaravantsika fiangonana amin'ny anaran'ny Tompo ary manonona ny fahasoavan'ny Tompo amintsika. Andeha himanantsika amin'ny fiderana ny FFPM faharaiky amby 50, 51, ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra ary ny FFPM faharaiky amby 70 amby 900, 271. Dia andeha angery havana iarahantsika mamaky ny filazantsarany Lioka, toko faharaiky amby 20, ny andininy fahaefatra amby 30, perikopantsika androany Lioka raiky amby 20, efatra amby 30, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotro toka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiny zao fiainana zao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika zany andro zany. Amen. Miaro ny olony Tompo ka mampitandrina azy. Mampitandrina azy ny amin'ny fiaviany. Mampitandrina azy ny amin'ny fandringanana ny tsy mino miaraka amin'izany. Mampitandrina Jesosy eto mba tsy hahatratra ny mpianatra tahaka ny fandrika izany andro izany. Satria ny fandrika dia toy ny harato, mambabo ary tsy azo ialana. No isika hivavaka, hisaotra ny Tompo ny amin'ny fampitandremana. Vavaka isika. Misaotra anao izay Tompo malalo ny amin'ny teninao mampitandrina anay, mamerina indray ao an-tsainao fa ao an-tsainay fa mbola heverina ianao Tompo, mbola heverina tokoa ny zanak'olona ary ho avy tampoka izy. Ary mampitandrina anay ianao tahaka ny olona tsy tianay ho very. Koa arovy izahay amin'ny fisotro toka sy ny fahamamona Tompo malalo mba tsy ho isan'izay ho afandrika. Arovy izahay ny amin'ny fankafizana fafinaretan'izao tontolo izao. Arovy izahay amin'ny fitiavana filalaovan-dratsy. Fa tsy te ho isan'izay voafandrika izay mpamonjy eo. Arovy izahay amin'ny fiahiahiny izao fiainana izao, izay tokoa ilay tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa. Mihinana sy misotro, mampakabady sy mamoaka ny ampakarina, hany ka variana amin'izany. Toy ny donto ara-panahy ny sainay ary ny fonay dia manalavitra anao. Dia tena hoe tahaka ny olona voafandrika tokoa, mamindrafo aminay. Mifonany amin'izany izahay Tompo malalo, omeo anay ny isainy izany isan'andro, isaina amin'ny fiverenan'ny zanak'olona, dia tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, tsy hanapoka anay ny fiavianao, tsy hanapoka anay ny famalianao ireo tsy mino, tsy hanapoka anay ny fandringananao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen.
mbola ao amin'ny filazantsara ny lioka ihany toko faraka amin'ny roapolo andeva kitsika miaraka ny andininy fa 6:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba ahery anareo ka andositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanakoniny. Amen. Miaro ny olony ny tompo ka mandrisika azy hiambina ka hivavaka mandrakariva. Tsy vitany hoe asaina mandositra ny fandrika isika fa rehefa avy nandositra ny fandrika dia atory isika hitsangana eo anatrehan'ny zanakonina amin'ny fiaviana. Ary mazava loatra izay olona voafandrika dia tsy ahajoro eo anatrehany ary tsy hanatrika azy akory aza. Nda isika mbola hisaotra ny tompo hatrany ny amin'izany fampitandremany ny amin'izany teniny izany. Vavaka isika ry havana. Tompo malalo misaotra anao zahay ny amin'ny fanorona ao anay ary fanorona ampitiavana. Omeo anay tompo ny hiambina, omeo anay ny hivavaka mandrakariva, omeo anay ny hiambina sy hianatra hiaro-tory tena ahafoy fotoana ho anao, ahafoy amin'izay hoe fotoana tokony hatorianay mba hivavahanay aminao na dia kely fotsiny aza hitanao fahalemenay. Meo anay tompo malalo izany fotoam-bavaka izany satria dia fotoana ankanesanay eo anatrehanao izany. Omeo anay ny ankamamy an'izany, omeo anay ny ahita fifaliana an'izany fankanesana eo anatrehanao izany, tahaka an'izay mba hoe fisehoanay sy fiarahanay amin'izay sakaiza tianay, tena tiana ety an-tany. Ary rehefa izany dia ho marina aminay ny vavaka mandrakariva, rehefa izany dia ahatsangana eo anatrehanao zahay mpamonjy malalo amin'ny fotoana hiverenanao, hitsenanao amin'ny fifaliana ary tsy hanahinay foana ny amin'izany fihaonana aminao izany. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Salut,
an'Andriamanitra irery ny voninahitra amintsika kosa ny fiadanany. Amen. Iary vavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao hatrany izahay fa mbola afaka indray hamaky sy handray ny afatry ny teninao. Fa ny teninao tokoa no fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Koa an'io ary mangataka ny fahazavana sy ny fitariana avy amin'ny fanahinao masina, ho an'ny mpamaky ny teny na ho an'ny mpitondra ny afatrao, fa indrindra koa ho anay mandray ny afatra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka hamaky sy hiain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny mpanjaka voalohany, toko 9:40, andininy 9 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny taona 920 nanjakany Asa, mpanjakany Joda, no vao nanjaka Ela, zanaky Basa, tamin'ny Israely tao Tirza, ary nanjaka 2 taona izy. Ary Zimri mpanompony komandany atsasaky ny kalesiny ny komy taminy raha ny sotro mamy tao Tirza, tao an-tranony Arza, lehibe ny tao andapa tao Tirza izy. Dia niditra Zimri ka namelony any Ela ho faty tamin'ny taona 720 nanjakany Asa, mpanjakany Joda, ary izy no nanjakany solo azy. Hotohizana ny famakiana ny soratra masina amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Luka toko 2:20, andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:30. Ary ho faranana ny famakiana ny soratra masina amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina voalohany toko 5, andininy 4 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary mitandrema fandrao ny fonareo voasara ny vokatsy ny fisotsoatoaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiany izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ty ambonin'ny tany rehetra izany, fa miambena ka mivavah mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany, ary hitsangana eo anatrehany zanak'olona. Fa ianareo ry rahalahy, tsy ao amin'ny maizina, mba hatsatsanareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na ny maizina isika. Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, faoka hiambina ka hoy tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamo dia mamo amin'ny alina. Fa satsia an'ny andro isika dia aoka hoy tena, ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tsatsa, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanendra antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika, na mahatsiaro na mahatory. Koa mifananara sy mifampatanja tahaka ny ataonareo ihany. Amen. No
zanakao ny zanakamanu veno faenjena fazani huamita ireu asana katsimeanefa anesitena enje mifiainanai aninandrai nitupirai fanainai sanabuku rewasa irai nifu irai nilu rayo naonamuhe ratumbuka ani ete mifiainanai aninandrai nitupirai fanairai irai sanabuku rewasasu irai nifu irai nilu rayo naonamuhe ratumbuka ani. Miarabantsika fiangonana amin'ny anaran'ny tompo ry havana miditra amin'izao alahady faefatra ato ato amin'ny volana jona izao manolotra indrindra ny asaramanitra amin'ny firenentsika 20 jona ary anamariana koa ny fiombonam-bavaka manerana ny sahany evijekema ho an'ny asan'ny fiangonana eo anivon'ny sampana vokovokomanga ho aminareo ane ny fahasoavana. Ny fandaharana narahintsika amin'ity fampovavahany ity moa dia nalaina tamin'ny fandaharany ombonana natolotry ny foibe sampana vokovokomanga. Araka ny karatra mofinaina dia ny mpanjaka voalohany toko faha-12 andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo no voalahatra amin'izany anjara mofinaina antsika izany ary dia io ry havana no raisina anafarana antsika fiangonana. Mpanjaka voalohany toko faha-12 andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo. Ny bokyny mpanjaka ao amin'ny baiboly misy ny voalohany misy ny faharoa dia voasokajy ao anaty ny atao hoe bokyny tantara. Milaza indrindra ny tantaran'ny zanak'Israely ary raha ny mpanjaka voalohany dia manondro amintsika ny fanombohan'ny fanjakan'i Solomona ary ny fitantarana ny fizarana roa ny zany fanjakan'Israely zany ny tavanatra renivohitra Samaria ary ny tatsimo Joda renivohitra Jerusalema. Eto amin'izao toko faha-12 izao dia mitantara ny fanjakana nanomboka tamin'ny rainy Ela atao hoe Basa ny soratra masina dia ndimbiasany Ela izy izay eto anatin'ny mofinainantsika aorin'io dia Zimri. 420 taona nanjaka Basa ary 2 taona monja Ela dia 7 andro Zimri. Ao amin'ny mpanjaka voalohany dia misongadina ny fitantarana ny fikorontanana ara-politika teo amin'ny fanjakan'ny Israely. Tatsika amin'izany hoe 7 andro monja ny manjaka ary Zimri 2 taona ry Ela. Fa ara-panahy dia misongadina tao amin'ny mpanjaka voalohany ny fitaomana ny zanak'Israely ankatoa ary ny vokatry ny fivadiana amin'Andriamanitra izay fidinana na fikoroson'ny firenena.
rehefa mivadika amin'Andriamanitra ny mpanjaka ka mitarika amin'ny vahoakany amin'izany indrindra dia mikoroso ny firenena. Dia isika ifantoka ao amin'ny anjara mofinainantsika ary ijery izay ifandraisan'izany amin'ny lohahevitry ny perikôpa manao hoe miaro ny olony ny tompo. Izay hitantsika ato ry havana dia ny fiarovan'Andriamanitra ny tantara ny fireneny, miaro ny tantaram-pireneny ny tompo, ary ny faharoa miaro ny fitondran-tenan'ny vahoaka ny tompo. Miaro ny tantaram-pireneny ny tompo. Firenen'ny Israely dia firenen'Andriamanitra. Voatsipika mazava eto araka ny voalaza teo fa roa taona monja no nanjakany Ela, kanefa dia tsy nataon'Andriamanitra tsinotsinony zany roa taona zany, fa nasongadiny sy lazainy atao amin'ny soratra masina. Tsy hoe roa taona ny fahombiazana, fa tena roa taona nabaribary ny lesoka tao amin'ity mpanjaka tao hoe Ela ity. Izay ilay fiarovan'Andriamanitra ny tantara ny firenena, ny tantara ny fiangonana. Tsy hoe ny tsara ihany no asongadina, fa na dia ny ratsy azy mba hahafahana mahafantatra ny tantara dia napetrak'Andriamanitra izao tantara izao. 420 taona basa rainy Ela no nanjaka, ary 2 taona izy no nanjaka arak'ity tantara ity. Eo amin'ny andininy 420 izay tsy tafiditra ao anatin'ny perikôpa dia misy filazana manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, ary ny tantaran'ny Ela sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny tantara ny mpanjakan'ny Israely va izany. Arovan'Andriamanitra ny tantara ny fireneny. Ry havana malala, anisan'ny zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra ny tantara, ary arovany izany. Fa amin'izao vanim-potoana manodidina ny 20 jona izao manamarika ny tantara ny firenena malagasy, dia maro ny mpiarabelona amintsika ankehitriny tsy maharo ny tantarany. Ny tantaranao tsy fantatrao, ny tantaran'ny firenena adinonao, na nataonao tsinotsinona tany am-pianarana. Vokany firizan-jatony eto Antananarivo manangan-tsaina, ianao ve mba isan'ny manangana saina amin'izao vanim-potoana ny fetim-pirenena izao? Arovan'Andriamanitra ny tantara ry havana, tantara ny firenentsika. Atao anatin'ny tantara ny fahampanjaka dia tsarovo fa nisy koa zany hoe Radama faharoa izay nanjaka 2 taona monja taona 1,790 3,790. Ary izy dia anisan'ny mpanjaka nandevozy ny fisotro mahamamo ka mamo eo mpanatanterahana ny fitondram-panjakana. Novonoina koa no namaranany ny fanjakany tahaka ny Ela. Zany ry havana dia tantara. Tsy hoe ny fahombiazana teo amin'ny tantara ihany masongadina, fa na dia izay lesoko ary arovan'Andriamanitra ny tantara eo ampelantanany raha teo zany dia voatsipika eto izany fanjakany Ela. Miaro ny tantara ny tompo ry havana. Zava-dehibe eo amin'ny tompo zany, aza velan-deha ho azy ny tantara, aza asiodika ny tantaram-pirenena, aza tsinotsiniavina ny tantaram-pianakavianao, ny tantaranao, ary indrindra ataovy zava-dehibe ny tantaram-pamonjena nomboka tany amin'ny fahariana, ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena antsika. Zava-dehibe tsy tokony ho adinoinao zany, na azonao fanafahana tamin'ny fahotana, ary ny tantaranao manokana ataovy zava-dehibe ka isaory an'Andriamanitra. Miaro ny tantara'Andriamanitra. Fa ny faharoa, miaro ny fitondran-tenantsika Andriamanitra. Miaro ny fitondran-tenantsika Andriamanitra raha mampatsiahy izao tantara ny fisotrotoka na tonga faharavana teo amin'ny fanjakana izao. Ny 9 atao anatin'ity mofinaina ity dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo,
ary Zimri mpanompo ny komandy ny atsasaky ny kalesiny ny komy taminy raha nisotro omamo tao Tirza tao an-tranony Arza lehibe ny tao andapa tao Tirza izy dia niditra Zimri ka namely Anela ho faty tamin'ny taona 17 nanjakany asa mpanjakany Joda ary izy no nanjaka ny solo azy. Izao tantara izao ry havana dia andraisantsika lesona tantara milaza zavatra miiba fa tian'Andriamanitra ampitaina lesona mba hananantsika fiainana mifanohitra amin'izay niseho eto amin'ity tantara ity. Mampahafantatra ny faharatsian'ny zava-pisotro mamamo izao tantara izao. Tantarany Ela mpanjaka nandao ny fiandrianana ary dia varilena sy niosina tamin'ny lehibe ny tandapa. Any an-trano lehibe ny tandapa izy no miara misotro ary rehefa mamo dia io ilay lehibe ny miaramila nitokisany lazaina fa nitantana ny atsasaky ny kalesiny mahery io no tonga namono azy ao anatin'ny fahamamona. Indray maka fotsiny, indray misotro dia ny koroso Ela sy ny fanjakana. Ny korotana ny firenena niakatra eo amin'ny fanjakana Zimri ary rehefa mamaky ny toy ny tantara sika ilay 7 andro nanjakany Zimri dia nisehon'ny fahatezerany vahoaka ka ny kominy tamin'ny Zimri koa dia rava teo ny fanjakana. Azitsika antsaina ve fa fisotroana indray maka tsy niarovana ny fiandrianam-pirenena teo amin'ny mpitondra firenena no nampikorotana ny fanjakana tamin'izany. Betsaka ny efa naonga ny toka fa tsy mandray anatra izy tenany sy ny manodidina. Betsaka ny efa natsingevany rano fa tsy mety faily ary tsy vitsy ny entin'ny zava-mahadomelina manidina ka tsy mahalala izay ambonin'ny tany intsony dia tsy tompona andraikitra na ny amin'ny tenany azy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo amin'izao ahatsiarovana ny asan'ny FJKM amin'ny fifadiana ady amin'ny fisotro mamamy sy ny foka mahadomelina izao mandraisa lesona fa te hiaro ny fitondran-tenantsika tsirairay Andriamanitra raha mametraka ity tantara milaza fahavoazana ray lavaka ao amin'ny fanjakany ity. Miady amin'ny zava-pisotro mamamy sy ny foka mahadomelina isika fiangonana amin'ny alalan'ny sampana vokivoko manga. Atombo eo amin'ny tenanao zany. Tandremo fisotroana indray mandeha dia mety hanapotika ny tenanao, mety havomafy ny fianakavianao ary tondra fahaisana ny firenetsika. Feritreritra zany ry havana. Napetraka Andriamanitra malona ny fiangonana amin'izao aladin'ny vokivoko manga izao ity tantara ny Ela mpanjaka ity. Tsy olo-pirenena fotsiny ianao tao amina tsiaro ny tantara fa olo ny fanjakan'Andriamanitra eritreritra ny fahamasinana efa napetraka Andriamanitra ao anatintsika tsirairay avy. Hoy indrindra Paoly amin'ny bokin'ny Romanina 4:17 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Ndery havana iara-iaro ny tantaram-pirenena miaraka amin'Andriamanitra isika ary iaro koa ny fitondran-tenantsika mba hanandratra avo ny fanjakan'Andriamanitra eto anivon'izao firenetsika izao. Amen.